Ankoatran'ny fitetezam-paritra dia maro ihany koa ny hetsika ara-tsosialy izay tanterahan'ny ataontsika hoe avy eo anivon'ny komity mpanohana an'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina avy eo anivon'ny hery vaovao zany. Raha antsika toy izao kosa ny akon'ny hetsika sosialy izay notanterahana teny amin'ny boriboritany fahaenina teny. Folaravavy Tsirakotarsan. Ny mpikambana ao anatin'ny fikambanana Tamifa sy ny fikambanana miaradia amin'ny hery vaovao an'i Madagasikara no nirotsaka nanatanteraka ny fanadiovana tamin'ireo boriboritany enina teto Antananarivo renivohitra. Tanora 3 arivo no niparitaka tamin'ny fokotany samihafa, izany hoe ny tsinjara 500 isaky ny boriboritany no indray nikatroka nanatanteraka izay fahadiovana izay. Ho an'ny boriboritany fahaefatra dia Mandrangambady voalohany sy faharoa ary Anosibe voalohany sy Anosibe faharoa no nanaterahana izany. Ny tanjon'ity hetsika androany ataon'ny fikambanana hery vaovao ity dia fanetanana ny tanora eny fa na niantitra ara satria amin'izao fotoana izao dia mandeha ny fitenenana hoe any tanora ny tokony handray andraikitra amin'ny fahadiovana. Izany fahadiovana izany no zavatra nataonay androany hanadio an'ity lalana avy ery Anosibe avy ery amin'ny Barera mandrapatonga ery amin'ny Mandrangombato be ery. Ny antony dia izao, hita tokoa fa misy ny loto eto. Ary izay zavatra izay dia mba hanampiana ihany koa fanampiana hoy aho amin'ny fokotany sy ny komina mba hanala nyreto loto reto satria ao anatin'ny fisainana madio toerana madio no azahoana hery vaovao ho an'i Madagasikara. Ay manao izao fanadiovana izao dia ny eto amin'ny firaisana fahaefatra ary izany fanadiovana izany dia ataon'ny firaisana enina eto Antananarivo renivohitra ka izay eto amin'ity na ny safidianana amin'ity toerana Anosibe ity dia hita fa ity toerana be mpampiasa indrindra. Hitaizana ny mponina hitandro ny fahadiovana sy hikazan'ny foto-drafitrasa iombonana moa ny tanjona napetraka tamin'ny hetsika nikarakarain'ny hery vaovao an'i Madagasikara, hetsika izay nambaran'ny tompona andraikitra fa tsy hijanona hatreo fa mbola hitohy.